Mitaky fitoniana ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentin-drareo teo anivon'ny HVM na ny hery vaovaon'i Madagasikara raha nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny toe-draram-pirenena izy raha. Ho an'ny antoko politika HVM dia tsy azo ivalozana ny didim-pitsarana toy ny navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Izay no nambaran'i Andriamatoa Paul Rabary, sekretera jeneraly lefitry ny antoko ity, raha nanontanian'ny mpanao gazety androany tolakandro momba ny raharaham-pirenena teny amin'ny foiben'ny HVM teny Antanimena izy. Manoloana izany kosa dia ny fampiresahana hatrany no imasoan'ny antoko HVM ary tsy olana aminy raha hisy ary ny fanoloana mpikambana amin'ny gouvernemanta raha toa ka izay no heverina fa ampilamina ny firenena. Aminay ny zava-dehibe dia ny fampiresahana ary izay rehetra dia olona mitendren'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre dia tsy misy olana aminay mihitsy ninona fanapakevitra satria rehefa mitendrena dia misy fotoana ihany koa tsy maintsy soloana zany. Ka tsy aminay mihitsy zany ny tsy amin'izao fotoana izao no mieritreritra hoe misolo sa tsy misolo ny zava-dehibe amintsika rehetra angambany dia ny fisian'ny stabilité eto amin'ny firenena. Tsy misy mahazo tombony na iray azy amin'ny zavatra fanakorontanana na amin'ny zavatra fisavorovoroana. Rehefa ho avy zao ny fetim-pirenena dia miatrika an'izany tsika rehetra. Aorian'ny fetim-pirenena angambany mety misy discussion fa ny discussion politique anie misy foana ary tsy tokony atao vataitra fa izany natao hoe politika fampiresaka. Dia izay dia efa miantsona namana maro samihafa na ny antoko hafa na ny olona hafa fa dia fampiresahana tsy maintsy misy, fampiresahana tsy maintsy mitohy satria izany ny demokrasia. Manoloana kosa ny fikasana itory ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana avy eo amin'ny anteny miram-pirenena dia tsy mikasa ny andray anjara amin'izany ny antoko HVM. Ny anay dia mazava tsara efa nolazaina eto amin'ny voalohany fa ny HVM izahay dia manaja ny séparation de pouvoir, tsy asiana mihitsy izany hoe fitsabatsabahana amin'ny androm-panjakana toy ny HCC zany dia niandry ampatoniana ny vokatry ny fitsarana izahay ary hitanareo fa na mikabarin'ny filoham-pirenena reo dia nilaza hoe izay mandresy tsy obiana ary izay resy tsy ampiraina. Magaga ny olona nefa amin'izao fotoana izao fa hoe raha miheverin'ny olona angamba dia hoe rehefa nisy fivoadidy-pitsarana iny dia hoe anao fety be ny HVM tsy ao anatin'ny culture anay zany zavatra zany. Fa ny vahoaka malagasy no nandresy tamin'iny raha iny dia ny rariana zany dia hitohy ny filaminan'ny vahoaka malagasy anjaka ny fampandrosoana ny Madagasikara marina. Io tolakandro ihany dia nizara arendrina sy sainam-pirenena entina mankalaza sahady ny fetim-pirenena ny avy amin'ity antoko ity samy nazy nanjarina avokoa ireo boribory tany enina eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra.